Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Fianamby telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fan série manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Mety aminà. Manolotra ho anao ny vaovao. Samy nanana ny fomba nankalazany ny fetiny iray ny fianakaviana tsirairay tamin'ity andro an'ity tao ireo nanomana fety fa teo ihany koa ireo nanolotra izay takatry ny teo ampelantanana. Nitondra ny feony indray ireo vahoaka teny fotony sy ireo fikambanana miaro ny zon'olombelona ary ny tontolo iainana tamin'ny alalan'ny hetsika fanoherana ny tetika Savaramadao omaly. Miakatra ny hafanana any Frantsa, sekoly misy 570 ny fikatona manomboka rapitsa latsinainy noho ny fisian'ny onjan'ny hafanana mamely amina toerana maro any amin'izao fotoana izao na ny vague de chaleur. Ny antsiprian'ireo no arahantsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao. Manatitra ny araba tompo-kilasy sy tompo-vavy manaraka ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'ity alina ety asainay ampanajany anao. Anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany miaraba ny ray rehetra izay nahatratra ny fetin'iray ho an'ny androany. Vaovao makasika izay fetin'iray izay indrindra ary no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity samy nanana ny fomba nankalazany ny fetin'iray ny fianakaviana tsirairay tamin'ity androany ity. Tao ireo nanomana fety fa tao ihany koa ireo nanolotra izay takatry ny hoenti-manana tamin'izany. Manana ny anjara toerana lehibe eo amin'ny fanabeazana sy ny fitantanana ny ankohonana ny raim-pianakavinana ka rariny raha sina andro iray natokana hanamariana ny fetin'izy ireo sy ankasitrahana ny andraikitra izay raisiny eo amin'ny fiarahamonina sy ny tokantrano. Andeha rahantsika ary ny fanehoan-kevitra mahakasika izay. Nankalazaina androany ny fetin'iray andro natokana kasitrahina ireo raim-pianakaviana amin'ny anjara toerana lehibe sahanin'izy ireo eo aneviny tokantrano sy ny fiarahamonina. Maro ireo zanaka vady no nanolotra fanomezana sy hafatra feno fitiavana ho an'ny raim-pianakaviana ho mariky ny fankasitrahina ny ezaka sy ny fitiavana natolotra ny iray isan'andro. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanabeazana sy ny fitantanana ny ankohonana ny raim-pianakaviana ka raha misy andro iray natokana namariana sy ankasitrahina ny andraikitra sy andy na dia lazaina fa tsy manako hoako tahaka ny fetin'ireny ny fankalazana ny fetin'iray. Samy nanana ny fomba nanehoana ny fitiavana ny zanaka sy ny fianakaviana tsirairay. Nisy ireo efa nanomana elaka nanolotra fanomezana manokana. Nisy kosa ireo nanomeza hitratra teo ampelantanana ary nisy ireo tsy afaka nanolotra fanomezana saingy nanokana afatra sy firarintsoa ho an'ny raim-pianakaviana. Tsy nanomana satria tsisy pampatsona. Mbola manana rafozana any ambanivohitra. Ny afatra ho an'ny zanaka izay mbola manana ray ty avy tsara ny ray aman-dreny dia azao tsara ny teniny fa zava-dehibe ny fananana ray aman-dreny. Arakaraka izay zava-misy eo ihany fa rehefa manana fahafahana dia mividy atao fête de père foana. Misy lanjany tokonkolo ny raim-pianakaviana ny voatokantrano eo no misahana ny ankohonana mijery sy mikolokolo ny ankohonana manabe. Avy ety mihitsy aho zao vao heritreritra hoe inona no ataoko mbola tsy fantatra aloha izay fanomezana menana azy. Ka le izy ohatrany efa mandeha azy ny fetin'ny ray dia tsy maintsy manomana moko izy amin'ireo na ahitana masoandro dia tsy maintsy mena asiny foana izy amin'ny maray anazy. Ny eto manana efa nomanina moa zany zavatra izany efa nomanina fa tsy dia hoe manao zavatra ngeza be koa fa arakarak'izay fahafahana sy moyen anao eo ihany zany. Nanomana ihany tsy dia efa naisy taona fa tamin'ity nataony avaka kely satria ny taony moa efa mandeha dia tsara hoe ray aman-dreny tena nanomana. Tena manan-danja be ny ray aman-dreny satria
izy no mandeha maraina dia mody hariva dia ho an'ny tada rehetra manaova fiatsany mahatataholana raha mpianakaviana rehetra dia manome courage hoe mahereza miasa mitady vola ajakivy dia ajaketraka. Tsy mora ny andraikitry ny renim-pianakaviana amin'ny fikarakarana sy famelomana ny ankohonany. Izany indrindra no antony tokony hampahirezana sy ankasitrahina azy ireo anoho ny adidy mavesatra iantsoroany isan'andro raha ny faneho-kevitra hatrany. Tsy ny fanomezana na ny lanonana ihany no mahazava-dehibe ny fetin'iray fa indrindra ny fanehoana fitiavana, fanajana ary fankasitrahina ireo renim-pianakaviana izay manolo teny isan'andro ho an'ny ankohonany. Mbola lafim-baovao manodidina izay fetin'ny ray izay hatrany. Amin'izao fetin'ny ray izao dia ankahirezina ny ray rehetra izay marary sy ny any am-ponja ihany koa hoy ny fikambanana meilleur papa avy ao Andranomanalina centre izay nankalaza ny 10 taonany tamin'ity androany ity. Manana ny maha izy azy ny raim-pianakaviana ary afaka manova ny fiarahamonina raha mifankatia sy mifanampy hoy ny fanazavana nentin'izy ireo. Ireo raim-pianakaviana ireo izay niara-ny fety sy niara-faly ho an'ny androany amin'ny mahafetin'ny ray izay. Andeha raha tsika ny fanampy-panazavana mahakasika izay. Rabanareo raim-pianakaviana rehetra manerana ny nosy izay raim-pianakaviana eto Andranomanalina centre dia rarisoanareo amin'ny adidy mavesatra izay miandrentsika tsirairay raim-pianakaviana eo amin'ny fanabeazana ny ankizy sy ny famelomana ny amanjanaka dia rarisoa ary ho salama soamatsara tsika eo anatrehan'izany zavatra izany. Tsika miatrika ny fanatotosana izany rehetrarehetra izany. Tao anatin'izay moa dia misy mahafinaritra, misy ny anina fa izahana foana mampiray sy mampikambana an'ilay fikambanana, mafikambanana azy dia misy ny hevitra avy amin'ny tsirairay fa tsy hoe olona ray na rofa ary mitombo be dehibe misy zay tamin'ity indray mandry satria efa nahitany amin'ny 30 raha 20 zay tamin'ny 9 édition tamin'ny herintaona dia nahita 30 zay tamin'ity taona ity zany zay na manamarika fa metsara liza sady mitombo le membre ao anatiny amin'ny fanatsarana an'ilay zavatra atao tanàna. Amin'izao fomba tongavan'ny fetin'ny raim-pianakaviana zao zany dia mankahery an'ireo raim-pianakaviana indrindra zay hoe any amin'ny hôpitaly mba mivavaka ao anareo zay ho salama zany na nareo le voafondra koa zany mba hivavahana koa mba hiovo satria zany ny fetin'ny ray zany tokony hoe ao an-trano nefa ianao tsy manao an'ilay trano ka ny zavatsara rehetra zay atao zany dia akino amin'Andriamanitra fa ny Andriamanitra no ray be fitiavana dia mitondra mavaka ny izy indrindra na an'ilay olona zay tsy anasa marary sy ejin'ny fiainana amin'izao fiainana zao ho an'ireo raim-pianakaviana rehetrarehetra dia mirary soa sy fahombiazana no mba ho tratra manaraka indray zany. Ivadika lafim-baovao hafa isika tontolo ny fanadina mpanjakana nivoaka ny hariva teo ny valim-panadinana CPN na 24 ho an'ny Cisco Antananarivo renivohitra ary efa azo jerena ao amin'ny tranokala ny ministera ny fanabeazam-pirenena izany. 5.20 faingo 300 ny tapahafana tamin'ity taona ity raha toka 5.20 faingo 1.9 izany tamin'ny taona lasa 5.20 sy 2 hatramin'ny fitora sy sasany hariva teo. Cisco misa 7.70 no efa namoaka ny valim-panadinana CPE 4.20 sy 2 ho an'ny draine Analamanga dia efa nivoaka avokoa ny tamin'ireo Cisco misa 9 ao anatin'izany. Ivadika lafim-baovao hafa isika nitondra ny fiahony indray ireo vahoaka eny fotony sy ireo fikambanana miaro ny zon'olombelona sy ny tontolo iainana amin'ny tamin'ny alalan'ny hetsika fanoherana ny tetika sa varamada izay nataon'izy ireo omaly mangataka amin'ny fitondram-panjakana fohy be izy ireo ankehitriny mba hampisarana tanteraka ity tetika sa any antoerana ity izay lazan'izy ireo fa mety isy fiatraikany amin'ny fiainan'ny mponina andavanandro sy ny tontolo iainana. Andeha raha tsika ny antsipriam-baovao makasika izay. Diabe namakivaky ny lalam-pirenena fahasivy sy ireo fokontany voakasiky ny tetikasy sa varamada izay fantatra teo aloha tamin'ny anarana hoe base toliary no nataon'ireo vahoaka eny ifotony ao amin'ny komina Ankilimalinika sy Tsianisiha. Nitondra sora-baventy maneho ny tsy fankasitranana ity tetikasa ity ireo mpandray anjara niaraka tamin'ireo fikambanana samihafa miaro ny zon'olombelona sy ny tontolo iainana no amafitsin'izy ireo fa mbola mijoro amin'ny fanoherana ity tetikasa ity hatramin'ny farany izy ireo. Maromaro zay raha niseho teto zay la ny hafarany fahafatesa aza fa mbo tsy nampitsoka anay fa mbora hay mitsanga enany izao jusque ny fitondrany Mikaely
raha eto lambogna benetsato ro volagno lambogny fikambana mazoto tsy misy fipoliany ndala inoko idonana inoko iantsa tsy maintsy mialy rahay tsy hagnengen'io na ovy na ovato mangataka aminao zahay le président ajanogno tanteraky io bastoliara eo ajanogno tanteraky io varamada eo la io mijano iha lovanjavogny fitondranao am place io ao zahay nda iro ataonareo akory nda iro ataonareo akory io tsy lefe io tsy lefe ao vasa zahay ovono anareo reky tsanaka andragno ao fa nahafaty nareo zay e fa nahafaty raiky nareo nataonareo amin'ny fomba feno abibiana ny fagnonoanareo sagnatria la ataoko nareo e tsy hoe nareo fitondrana henaniky zao ro volagniko fa zay fitondrana namona amin'ndatokoko lahy bénéfice mangataka aminareo zahay tsika samby gasy ro ifangataky lava tsy nareo ro mpitandro filamina nareo ihangatahanay lava tsy nareo mpitondra fanjakana angatahanay lava fa mahafanjakana anareo rahay nipatrahanareo amin'ny seze io rahay ampela ka mangataka anareo antagnandroa lahy la tao tsara tsodrano stopé varamada etsy ankilana nanambara ireo ray aman-dreny ao anatin'ny cellule de crise diovy Madagasikara fa manohana ny tolona ataon'ireo fokon'olona eny fotony izy ireo nareo maro iaby ny teny teto rey tsy manaiky an'io zay tohizotsika zay ary reo zany tsy rahandrozy tany io ary zahay mba miangavy any le tomponandraikitra ao amin'ny varamada lafa nareo le te hanao raha toerano be atoy mba vonjeonareo zahay nianatsy nandramby sitylofa ingao vahoaky reo daha nateraky baba amindroneny nareo vonjeo zahay manome hery anareo ary tsy miala anareo zahay satria raiky avao aneo atsika zao e tsika mifanohana avao ary re koa zay mitondranay an'retolo reto mifanoha atsika ka mahereza lahy ka manaiky fa hagnapoin'io ary maro gn'olo manam-pahefana siantifiky milaza an'io hoe ho loza eo lahatra-ndraha hoe tamin'ity hetsika ity no nanamafisandreo mpandray anjara fa zava-dehibe amin'izy ireo ny fiarovana ny tandrazana sy ny harena sarobidy voajanahary nanao antsoavy tamin'ny fitondram-panjakana izy ireo mba handinika ny feon'ny vahoaka eny fotony sy andray fanapa-kevitra manaja ny hetahitany mponina dia ny fampitsaharana tanteraka ny tetikasa varamada tontolon'ny resaka sosialy mifandraika amin'ny fety-pirenena amin'izao fotoana izao tsy ny fanomezana fanampina vonjimaika amin'izao fankalazana ny fety-pirenena izao ihany fa ny fametrahana vahaolana maharitra ahafahan'ny mponina miary sy mamorona fidiram-bola ka mizaka tena no vahaolana ialana amin'ny fantrana ihany koa nisongadina izany nandritra ny fanomezana fanampina ara-tsosialy avy amin'ny fitondram-panjakana sy fitaovana enti-miasa ho an'ireo olona marefo teny amin'ny komuna Ampanefy ho an'ny omaly andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay na misy aza ny fanampina omen'ny fitondram-panjakana ireo olona marefo sy sahirana ara-pivelomana amin'izao fotoana ny asaramanitra izao ny fitadiavana ny fomba ialana izy ireo anatin'ny fahasairanana ny tokony atao lahara-pameana ahafahana manala azy ireo ao anatin'izany nisongadina ireo omaly nandritra ny fanoloran'ny fanjakana fanohanana ara-tsosialy ho an'ny olona marefo teny amin'ny komuna Ampanefy amin'izao fankalazana ny fety-pirenena izao marina tokoa fa zao vatsetinay zao dia vatsy tsy maharitra zao fa mandalo amin'izao fety zao fotsiny fa ilaina mihitsy ny mijery ny foto-drafitrasa maharitra eto amin'ny komuna Ampanefy misy fampitaovana ho antsika vehivavy misy machine dia ohatrany tsy hitako eto fa tokony misy koa robot sy ohatr'izany fa raha tsy eto izy dia ho averina omena ankoatra ireo fanampina ra-tsakafo sy lamba mafana ary fitaovana maro isan-karazany ho an'ireo olona marefo nomena fampitaovana hoentina miasa ihany koa ny fikambanam-behivavy sy ireo vondrona maro samihafa hoentina mivoatra eo amin'ny fiainana mila ampianarana tsy andry fanampinana angataka ny olona hoy ny fanazavana ny fanolorana fitaovana hoenty miasa tahaka izao no fanampinan'ny mponina ialany ao anatiny ny fahantrana faly zay satria tena ao anatin'ny fanavozana mihitsy ary tsy ny mpitondra fanjakana ihany no miavoafy satria ireo vahoaka ireo koa tena mila vozana koa ny toetsaina miary
fa tsy le tolorana fotsiny dia izay mihitsy ny tena iasako mafy be mihitsy eto amin'ny hoe fanovana ny toetsainy ny vahoaka mihitsy mba hiova ihany koa fa tsy mionona fotsiny amin'ny fitondram-panjakana fa dia manezaka andreo ary manentana an'ireo mihitsy mba hiary sy hivoatra sy hioatra satria raha vita nge zany ny eto Madagasikara eto Ampanefy ka raha vita mandritra ny commune zany hoe fanomezana asa ny vahoaka zany mino maromarina fa mandroso Madagasikara. Anisan'ny asa ho tanterahana eny an-toerana tsy ho ela ny fanamboarana ireo lalana araka amin'ny fampanantenana ny ministra eo ihany koa ny jiro sy ny rano ho an'ireo mpanefy izay nahatonga ny anaran'ny commune hoe Ampanefy manana fahasarotana amin'ny fitadiavana vy izay akora fototra amin'ny fanefena izy ireo ka mangataka ny anamorana ny fahazona izany. Fa tsy manakana ny olom-pirenena Iano Radio ny fahatongavan'ireo fitaovan-tserasera maro isan-karazany sy ny teknôlôjia miroborobo amin'izao fotoana izao. Mbola mijanona ho fitaovana mahomby indrindra ampitana afatra sy ny tontolon'ny fanabeazana ny radio hoy mopera avy ao anivon'ny Don Bosco. Tsy misaraka ihany koa ny fanabeazana maha olom-pirenena sy ny fanabeazana ara-pinoana amin'izao fotoana izao izay mankalaza ny 70 taona ny ilazana ny vaovao sy ny toriana ny vaovao mahafaly ary nanabeazana sy ny ampialana voly ny vahoaka malagasy ny ity onjam-peo ampinoana ity. Leo raha antsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Raha oharina amin'ireo atao hoe fitaovan-tserasera samihafa ilazana an'izany raha isika fotsiny hoe resaka télévision ohatra fa raha manao asa fotsiny ohatra ianao any an-toerana any ambanivohitra tena ahitana an'izany atao hoe zava-misy ohatr'izany raha misy asa ataon'ny olona dia sady meno radio izy miasa zay zany anisan'ny zavatra tsotra zany fa anisan'ny anihonany hoe mahazava-dehibe ny radio raha sady miasa ianao mijery télé mety sarosarotra ihany ka anisan'ny zava-dehibe zany ny atao hoe lanjan'ity radio ity na eto Madagasikara fotsiny azy satria mbola tsy le filaza raha oharina amin'ireo fitaovan-tserasera samihafa dia zay hatreto misy ny fivoarana ara-teknôlôjia fa mipetraka foana zay lanjan'ny radio amin'ny maha hoe radio azy zay tsy le filazaka nambara teo fa miasa ao anatin'ilay hoe maha radio azy mifampitahakavatra isan-karazany ary mora ampiasain'ny olona ao anatin'izay hoe fandraisany ny afatra zay ahitana amin'izay. Lavim-baovao mahakasika ny tontolon'ny fampianarana ambony nivoaka ho mpandresy teo anatrehan'ny ekipan'ny Université Antananarivo ny ekipan'ny fiadidiana ny fanavaozana ny Repoblika sy ny primature ary ny gouvernemanta nandritra ny lalao baolina kitra ny fandonina n'izy ireo teny amin'ny kianja amin'ny Tafinakatso omaly. Hetsika izay tafiditra ao anaty fanamariana ny fankalazana ny 15 taona ny Université Antananarivo. Taranja misa efatra tao anatin'ity fifananana ara-panatanjahantena ity ny baolina kitra, ny basket, ny beloty ary ny tsipoka netibe izay nahitana ekipa avy amin'ny orinasa tsy miankina sy ny avy amin'ny fanjakana. Ankoatra ny fanatanjahantena sy ny fitaizam-batana dia fanomezana sehatra ny fampianarana sy ny fikarohana no antony nanotronana amin'izao hetsika izao. Raha ny fanazavana izay voaray teny an-toerana nandray njara tamin'izany ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara, ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta ary ireo mindrisitra izay mandrafitra ny gouvernemanta. Andeha arahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Ka Université Antananarivo université manana maha-izy azy tsy eto Madagasikara ihany fa eto amin'ny kontinanta afrikana dia mankahirantsika rehetrarehetra satria efa hitanareo ny politika izay ezahanay atao ny fanomezana vana, ny fanomezana lanja ny université manerana ny Madagasikara satria ny université rehetrarehetra ho toerana ahafahantsika mijery ireo izay mitondra sy hitantana ty ao aorianao. Manaraka an'izay koa dia ny université no teny sy ny tanora malagasy. Ny tanora malagasy izay misy ao 10 isan-jato ny vahoaka malagasy ihany koa arena be izy io dia tsy maintsy kolokoloana ny arena. Ny lafim-baovany ihany koa ny antsika amin'ny senti vetivety atao anatin'ny doka epitatsika ao anatin'ny tapany faharoa rehefa avy eo manasanao tsy saraka amin'ny fampahalalam-baovany Kolo TV mbola maro ireo vaovao izay hoentina amintsika eto rehefa avy eo.
eo ambany fiahin'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika amin'ny madagasikara eo ambany fitarihan'ny premier ministre lehibe ny gouvernementa ny ministra mifanajariana ny tany sy ny raharahany tany dia faly manasantsika hanatrika ny manam-doam-pirenena momba ny fanajariana ny tany ny fananantany sy ny toeram-ponenana ary ny trano fonenana ny hevitra mivoaka tamin'ny fikaonan-doparitra no iangana amin'izany fionan' izany ny 2 jona 2024 ao amin'ny CCI Vato mitanjona dia fifanankalozan'ireo torolalana ankapobeny ho an'ny sehatra tsirairay atao amin'ny ministera ho torolalana mazava ho an'ny fanavaozan'ny fokony ny rafitry ny fananantany ny fanajariana ny tany ary ny toeram-ponenana roviana iombonan'ny firenena eo amin'ny fitantanan'ireo sehatra telo ireo isika rehetra miara-mikando ho antoko ny fiarovana ny tany sy ny toeram-ponenana. Face à la crise mondiale de l'énergie, choisissez le kit anti-délestage ou l'autonomie totale. Grâce à des panneaux solaires haute performance, bénéficiez d'une production optimale. Avec ZK-Digimax, découvrez une technologie nouvelle génération, modulaire, simple et surtout sans câblage encombrant. Une énergie fiable et entièrement contrôlée. De 5 à 125 kVA, en monophasé ou triphasé, pour tous. ZK-Digimax, distribué exclusivement par TED. Une multitude de solutions. L'une d'entre elles est faite pour vous. Tongava mankalaza ny asaramanitra miaraka amin'ny mpianakavy ety amin'ny akrivo mandritra ny volana jona dia tolotra miavaka hatramin'ny 10 isan-jato ny andranao amin'ny robotika ety atoerana. Itanao mpivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C ny goût-tegna naturel tsy pirate fa tegna réel parfait orange fraise et coco sy parfait maro isan-karazany avy agny roche an'le tegna toshe mina mety aminà. Love Max One Dad. Miropolo hatramin'ny 20 june. Mividiana nettement 15 000, 2,5 giga des mahazo cadeau Netweek 3700 mégabésos. Amin'ny vidiny 15 000 ariary fotsiny. Tsindrio ny dièse 322 étoile 80 dièse. Yes. Mbola terina trany ny araba tompokilasy tompokivavy tonga sao tanatin'ny tapany faharoa ho an'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity hanomboantsika izay ny vaovao ara-panatanjahanteny eo amin'ny tontolo ny fanamorina fiarakodia afapo tamin'ny fanotrona ny mpamily ny ekipa ny mpakafy ny fifananana rally jovena ny arana tamin'ny club asakma ny mpikarakara raha ny fanazavana voaray teny antoerana ho an'ny androany tonga maro ny mpakafy nandritra ny 3 andro ny andian'ny fahavalo izay nampiavaka ny andiany ity ny fanamafisan'ny jovena ny eripony ho an'ny fanatanjahantena tamin'ny alalan'ny tolotra premium plus andeo arahantsika ny fanampanazavana sy ny vaovao mahakasika izay. Teny akona bypass nonana tanterahana ny andro fahatelo sady farany tamin'ny rally jovena azakma andian'ny fahavalo samy nampiseho ny tanjany sy fahaiza-manaony avokoa ireo mpanamorona ndray anjara. Mahery 7 ireo mpandray anjara ka équipage miisa 17 no nifaninana tamin'ity rally jovena andian'ny fahavalo ity amin'ny ankapobeny fambiazana ho an'ny mpikarakara izay hatelona izay fa ihany koa fahafinaretana ho an'ireo mpanamorona andray anjara ary fialamboly ho an'ireo mpanotrona sy ireo mpanohana izay tonga marobe nampiavaka ny hetsika tamin'ity taona 2024 ity
ny fisian'ny tolotra Premium Plus. Ça faisait un petit moment qu'on n'était plus là depuis 2008 et on est très content de constater le succès et l'engouement. C'est vrai que Jovena, on soutient beaucoup de sport, on sait que c'est quand même un vecteur effectivement donc de valeurs et c'est vrai que ça nous fait plaisir de justement pouvoir être là pour communiquer donc ces valeurs. Il y a eu beaucoup de partage d'émotions, beaucoup d'adrénaline, donc on est très très content et en même temps c'était la plateforme idéale pour nous pour lancer notre nouvelle gamme. Alors on est très heureux effectivement d'être là pour la 8e fois, c'est le 8e rallye Jovena. Très heureux parce que c'est un franc succès, c'est vrai qu'on a plus de 40 pilotes, 27 équipages qui ont effectivement partagé énormément durant ce week-end. C'était un très beau week-end, plein de partage d'émotions et d'adrénaline comme vous avez pu le voir sur le parcours. Et pour nous effectivement Jovena, on est fort derrière le sport, on sait que c'est un vecteur de valeur et effectivement on parle de performance, de vitesse, d'adrénaline, c'est ce qu'on veut porter et c'est la plateforme idéale pour nous pour lancer notre nouvelle gamme de carburant additivé Premium Plus qui va effectivement vous donner plus de performance, plus de qualité et plus de kilomètres. Donc on est très heureux de ce franc succès de la 8e édition du Rallye Jovena. Tsevina fa mpiara-mombonantoka efa hatrinela ary mpanohana manokana n'ity fifaninanana ity ny Jovena fa tamin'ity taona ity dia nanamafy ny fanoloran-tenany ho an'ny fanatanjahantena malagasy amin'ny alalan'ny fanasana ireo mpankafy hafingana mpandeha sy zava-bita ary mampietam-po ho any amin'ny route de Titan izay manana ny lazany. Lavambavao makasika ny olana eny anivon'ny fitantanana ny fokotany kosa tsy manaiky ny fametrahana olom-boately ho filoham-pokotany ireo mponina ao amin'ny fokotany na ambohitry ny andrinina olona mahalala tsara ny olana izay sy ny andavanandro ny ampianan'ny vahoaka eny fotony no tokony hitantana izany andraikitry ny chef fokotany zany ho ireo mponina ireo. Nanamafainy koa ireto farany fa tokony ajaina ny safidim-bahoaka amin'ny fanendrena ireo filohan'ny fokotany izay satria ny vahoaka no tompon'ny teny farany eny anivon'ny fokotany tsy manaiky ny famindram-pitantanana izay tokony efa irosoana izy ireo manoloana izany. Andeha rahantsika ny fanampanazavana sy ny zava-nisy teny antoerana ny herinandro lasa teo. Fanshon aty apotony akaikitsika vahoaka mila zany tsika olona tokony hoe olona fidina no hitatana zany fokotany zany satria fa tsy olona tendrena. Ny olona hitondra zany fokotany zany raha hoe nambotry ny andrina manokana dia mila olona mavitrika, matanjaka, mazoto ary tanora satria ny fokotany nambotry ny andrina midadasika be fatatsika tsara zany. Lalana amina kilometra maro ny aleha makany avohatra ny tsirairay aby any. Karahatsika izy fiovany, izy fandrosoana, fanavozana ohatra ny etaeta fanjakana eto amintsika dia andaotsika iaraka vataka an'izay hoe andao viditsika fokotany fa tsy tendreny zareo. Fa niroso tamin'ny fanadiovana faobe ny tanàna ny Toliara ireo mpisehatra avy amin'ny sehatra samihafa izay ahitana ireo mpiasam-panjakana sy ny sehatra tsy miankina ary ireo fikambanana maro avy any antoerana ho amin'izay ka ny morontsiraka Ankiambe no nisantarana izany ho an'ny androany ho an'izay fanadiovana izay niarahana tamin'ny mponina mba andraindraikitra hatrany amin'ny fitandrona ny fahadiovana ho eny anivon'ny morontsiraka. Andeha rahantsika ny antsipiram-baovao makasika izay. Mahery ny 1 kilometatra ny velarana ny morontsiraka nanaovana fanadiovana faobe androany teto Ankiabeba hetsika izay notanterahina eo ambany fiahiany ministera ny rano ny fidiovana ary ny fanadiovana tanjony hetsika ny fanatsanana ny tontolo iainana sy fanamafisana ny fahatsiarovan-tenany rehetra amin'ny fikajiana ireo fananana iombonana araka ny fanapahan-kevitry ny OMC Atsimarefana no safidina manokana ity toerana ity no ny mahatoerana amboim-piaona ny mpianakavy azy. Nosafidina manokana ity fokotany ity satria misy velara-pasika manana plazy en kilometatra anohany amin'ny 10 kilometatra ka izay no nahatonga anay nisafidy nanadio an'ity plazy ny Kembeba ity nohon'izy be mpitsidika zay satria maro ny vahiny zay mandalo amin'ity toerana ity. Eo ihany koa ny toerana zay anisany manana ny mahizy azy satria ety ny poro, ety ny fivarotana, etoy ny olona rehetra miala sasatra ka zay no nahatonga anay nisafidy nanadio androany ity plazy ny Kembeba izao. No amafisy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny OMC Atsimarefana ihany koa ny mahazava-dehibe ny fanajanona ireo fananana iombonana ary ny fametrahana paikady maharitra hiadina amin'ny fahalotoan'ny tanàna sy hitandrona ny fahadiovan'ny ranomasina.
satria tsy maintsy tohizana ny raha ohatran'izao ary tsy vita ny hetsika ataotsika eto satria tsika manko somary mbola tsy zatra ny toetraina zany mbola ambany dia ambany amin'ny resaka fahadiovana zany ka tsy maintsy entanina aloha fa raha ohatra misy minia manao mandoto dia miala tsiny fa tsy maintsy hiditra amin'ny sasy zay zavatra zay zany dia amin'ny tsenteriko hoe sazy no manaraka eo satria izay ihany angamba no mety hanova ny toetrainy tsirairay izay tena tsisy fivoarana mihitsy ka tsy maintsy hametraka zay zahay ao amin'ny OMC iarahana amin'ny fianakavian'ny tanàna sy ny faritra. Aokantsika mba samby hanaja nyty sisiny mofontsika ty ary hanaja koa ny ranomasina satria misy ireo biby ireo sakafo voalohany zay sakafo ny olombelona ao anatin'ny ranomasina io ary tokony koa tsika zany hanaja n'ireo raha reo satria efa maro ireo ataontsika hoe zavaboary anatin'ny ranomasina efa lany tamingana koa hosetrin'izay dia tokony hajaina koa ity manodidina ity satria ny fahadiovana zany no zava-dehibe indrindra anatin'izao hetsika izao. Mpiantsetra maro avy amin'ny setra samihafa no nandray anjara tamin'ity fanadiovana faobe ity ka isan'izany ny mpiasam-panjakana ny sehatra tsy miankina ireo fikambanana ary ireo mpilatsaka an-tsitrapo hetsika iray maneho firaisan-kinina sy fahavonona n'ireo mpisehatra rehetra amin'ny fanatsarana ny endriky ny tanàna ny Toliara ary amin'ny fiarovana ny tontolo an-dranomasina. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena manantanina ny hafanana miaopapana na ny canicule any Frantsa amin'izao fotoana izao nanambarany ny ministera ny fanabeazam-pirenena ao Frantsa fa sekoly misa 5,700 no ikatona manomboka rapitso alatsinainy noho ny fisian'ny onjan'ny hafanana mamely any an-toerana amin'izao fotoana izao. Araka ny taremarika navokany Météo France dia departemanta misy 7,700 no apetraka ao anatin'ny filazana amin'ny loko mena manomboka rapitso alatsinainy ary departemanta misy 700 kosa no ao anatin'ny filazana loko miloko volomboasary. Dia iny ihany koa ary tompo kilasy tompo vavy no antsika manakatona ny filazana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity sarona sy ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Fienambidy 3 isanjato hatramin'ny 7 isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 3 jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.